sy manotriny sahoandry resam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha izao. Voalohany teny tompo dia mialatsiny indrindra satria raha tena marina dia raha matoa sekretera generaly no tokony ho tonga teto nefa namita ilaka izy ary tsy teto toerana ko dia nalefa ny tenanay izy solitena azy. Ny tanàna izany aza nefa dia nalefa nampitondra hafatra izy. Ny tanàna Antananarivo dia miombona tanteraka miezaka atao an'ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra indrindra ny fampiarana ny zon'ny vehivavy. Koa tsy ataon'ny tanàna Antananarivo ambanin-javatra noho izany ny fanohanana ny vehivavy tantsaha izay antoky ny fampandrosoana ny firenena. Ny tanàna Antananarivo dia manao ezaka manokana amin'ny fanatsarana ny fambolena eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Ezaka izay masoa ny departementan'ny tontolo maitso ny fambolena renivohitra. Ezaka maro tokoa no iroson'ny tanàna Antananarivo amin'ny fanatsarana ny tontolo maitso mery, ny zaridaina, ny toerana fitsangatsanganana ary fampiroboroboana ny tontolon'ny fambolena renivohitra. Mivelatra dia mivelatra ny toerana mbola azo anaovana fambolena eto ary misokatra malalaka ho an'ny vehivavy tantsaha zahay amin'ny commune Antananarivo amin'ny fifanakalozana traikefa, amin'ny fifanakalozana hevitra isan-karazany. Ankoatry ny asa fambolena dia miroso amin'ny asa fampandrosoana tanteraka ny vehivavy eto tanàna Antananarivo amin'ny lafiny rehetra toy ny asa tanana, fampiofanana amin'ny asa fanaovan-tsakafo, ny asa fanjairana ary indrindrindrindra ny asa fanabeazana ny ankizy sy ny tanora. Eto am-pamaranana dia mirary soa indrindra ho an'ny vehivavy tantsaha ny tanàna Antananarivo ary misokatra sy mandray tanteraka ny vehivavy tantsaha zahay amin'izay fiara-miasa azo iarahana amin'ny tanàna. Koa dia mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.